Vefitafima dia araky izay vondrona fikambanana tanora antoko ny fampandrosoana ifotony eto Madagasikara. Zany hoe tena miopana any amin'ny resaka fampandrosoana madiodio zany ny vefitafima. Araka izany dia resaka atao hoe fiainana ara-politika moa zany tsy dia hoe hiditra lalina nefany maolo-pirenena ny tena sy ny fitondranan'ireo fikambanana marobe ireo izay tsy maintsy ilomano anatin'izany politika izany na dia hoe politika fampandrosoana dia mila ho fantatra zany atao hoe fiainan'ny firenena sy ny momba azy zany indrindra ny ara-politika izay hita fa mafana dia mafana mihitsy amin'izao fotoana izao. Araka izany ny fanontaniana teo dia hoe aiza ho aiza ilay ino filaza azy teo ny déchéance ny filoham-pirenena izany moa tsy dia hiditra lalina be amin'izay fa dia hoe amin'ny vondrona fikambanana any tena anay atao ny vefitafima dia tsy hainy tsy hiteny manoloana izao atao hoe somary savorivory politika atao amin'ny firenena izao satria izany fampandrosoana izay matimatesan'ny vondrona vefitafima zany dia tsy toa ary tsy ho tonga ary tsy ho tanteraka raha tsy anatina filaminana na ihany koa hoe famahariana toeran'ny fitondrana na ny fanjakana zany na ilay atao hoe stabilité politique. Noho izany ho anay fikambanana izay miara-miasa akaiky dia akaiky amin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ilay principe ny 3P na ilay partenariat public et privé dia tsy hainay kosa ny tsilobava manoloana an'izao zava-misy zao satria ny andrim-panjakana roa izay azo lazaina fa mifandona na mifanamelo tena mifandrava mifanakorotana amin'izao fotoana izao dia tsy dia mety loatra raha amin'ny fijerinay satria ireo no andrim-panjakana izay mpanao lalàna ny andaniny ary mpanatanteraka ny ankilany ka raha ireo atao hoe hery roa izay mifameno amin'ny fampandrosoana Madagasikara io zany no atao hoe misy disadisa dia tena tsy mety raha amin'ny fijerinay ao anatin'ny vondrona fikambanana vefitafima satria ny filoham-pirenena dia nosafidian'ny vahoaka malagasy, ny andrim-panjakana ary amin'ny anteberam-pirenena dia nosafidian'ny vahoaka malagasy, samy safidin'ny vahoaka malagasy ireo. Ary ny vefitafima dia miaro an'izany atao hoe valeur républicaine zany na ilay atao hoe sotoavina ho an'ny fiandrianam-pirenena satria tsy misy fampandrosoana azo heverina ho tanteraka na ho tafapetraka eto amin'ity firenena malalantsika ity raha tsy ao anatiny atao hoe fanjakana matanjaka izany hoe tena miopana any amin'ny atao hoe fampandrosoana tanteraka tsy misy ny sakatsakana na ny fingapingana sahala amin'izao hita taratra amin'izao fotoan'izao izao. Ka voalohan-tenay dia manameloka ihany ny karazana atao hoe fandrodanana ny andrim-panjakana izatsy na andrim-panjakana izaroa satria raha ny vahoaka malagasy izay azo lazaina na vita dingana kely miala ao anatina krizy sosiala indrindraindrindra tena ambany dia ambany zany atao hoe sosialim-bahoaka zany no mbola hiverenana indray ao anatin'izany hoe fandrodanana ny andrim-panjakana zany dia atao hoe tena toetsaina tsy miendrika amin'ny malagasy zany manimba ny vahoaka malagasy zany amin'izao fotoana izao satria atao efa mba tafala kely ny tonga tao anaty krizy mbola hiverina raha dia hirodana sady ny safidim-bahoaka napetraka mba hitantana vonjomaika an'ity tsy hoe vonjomaika moa fa hitantana mandraba tonga ny 2018 ka ny angatahanay vefitafima na fikambanana tanora dia voalohany hanaja an'izany safidim-bahoaka zany. Faharoa manarak'izay mba aleo re ifampiarana amin'ny fitantanana amin'ny firenena mba mifanatony ianareo andrim-panjakana roa lehibe ireo fa zary lasa sakana ho an'ny fampandrosoana tokoa ny disadisa politika misy amin'izao fotoana izao dia mangataka an'ireo atao hoe solombavam-bahoaka indrindraindrindra mba hiara-iasa mifanantona amin'ny filoham-pirenena fa dia izay no iangavian'ny vahoaka izay no atao hoe aspiration-ny vahoaka hoe mifanatona dia alefaso ny fampandrosoana tompoko. Manaraka izany hitange ny ara-toekarena efa mandeha amin'izao ny ara-toekarena ny agoay efa misokatra
efa betsaka ireo tanora miditra am'izany sihety ny asa zany am'izao fotoana zao ary de faly tsy mihiriny satria azo lazaina hoe mba tafalakely am'izany atao hoe crise zany a fisokavan'ny agoa zany a etsy an-daniny ao koa ny hoe niara atao hoe tourisme moa filaza azy a miembotra indray zao ny atao hoe mpizahatany am'izao fotoana zao noho ny fahitany fa misy crise tady foronay indray na iseo indray a am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena malagasy ty a dia lasa manakorotana lay fiainana ara-toekarena am'izao fotoana zao a ny fisiny zany zavatra rehetrarehetra zany a de iemotra indray a hita indray ny agoa sanatria ny vavaladiny lela iemotra ireo mpizahatany zay mampidi-bola betsaka ho atsika malagasy a ary iemotra ihany koa ilay fampandrosoana tena atsika malagasy noho izany a mangataka izay raha mangataka ny vondrona fikambanana VF-TAFIMA tompoko mba mifanantona re ianareo androm-panjakana de hifandamino ny fitondrana an'ity firenena malalatsika ty fa de efa sahirana ny vahoaka malagasy a aza hoentina any am'izany atao hoe crise zany intsony zay tompoko a raha ohatra ka misy ny atao hoe etaeta mba hitondra aleo tompoko a andrasana le alternance démocratique mba miandry fifidianana manaraka retsika fa izany foana mavoatsika malagasy am'izao fotoana zao izay le hoe mandroso kely de lasa mandroso 1 pas de mihemotra 5 pas mandroso 1 pas de mihemotra 5 pas de hoety foana zany de tsy ho tanteraka mihitsy ty fampandrosoana zay matimatesany be sy maro ty ary analan'izany atao hoe fahitrany malagasy zany am'izao fotoana zao noho izany a mangataka ny vahoaka malagasy a izay vondrona tanora mba ho tony a am'izao fotoana zao rehefa napetrakitsika ny fitondrana tompoko alao izy a hiasa alao hiasa mba ho tonga mariny zany tena fampandrosoana malagasy zany fa de itsika ihany ve no hifidy hametraka ny safiditsika amina fitondrana iray de aveo tsika ihany no anakorotana sanatry avy mivava isika vahoaka no handeha ho aroboky ny sasany am'izany atao hoe fanonganam-panjakana zany tompoko faharoa dia mangataka ny atao hoe ny solombavam-bahoaka tompoko mba ho tony amin'ny resaka fanapahan-kevitra satria zava-dehibe amin'ny fiainan'ny firenena zany atao hoe fitondrana maro toerana izany a mikasika ny anona no asiko teny farany a mikasika ny fampihavanam-pirenena aleo re io fampihavanam-pirenena io mba ho lalana tokoa ahafahantsika mivoaka tena izy ary mivoaka mazava am'izany fahasahiranam-bahoaka zany a aloha ho tohizana ilay efa natomboka izay nekeny ny be sy ny maro sy ny soniavina teny hivato a ilay fampihavanam-pirenena de mangataka atsika ao anatin'ny hery amin'ny fitondram-panjakana na ny assemblée nationale na ny filoham-pirenena présidence zany a mba hanohy hiara-hiasa hifanantona hametraka ny tena fampandrosoana tena izy eto amin'ity firenena malalatsika ty sotra to